Araka ny efa nambara teo moa dia iverenatsika ny tontolon'ny fambolekazo ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Tahaka ny efa fanao ny isa-taona dia nanateraka fambolekazo ny fianakaviam-ben'ny banky BFV Société Générale ka teny amin'ny commune ambanivohitra Ambohijanaka nanatanterana zany. Zanakazo misa 4 ary no nivolena tamin'izany. Ravakaran-Andriamanala sy Tsira Kotrarson no mitatitra ny vaovao. Zanakazo misa 4 no nivoleny fianakaviam-ben'ny banky BFV SG tamin'ity androany ity teto amin'ny commune ambanivohitra Ambohijanaka tamin'ny velaran-tany mirefy 2 hektara. Karazana 2 ireo azo nivolena tamin'izany ka misy 5,000 ny pain ary 10,000 isa kosa ny kininina. Piasa misy 500 avy eo anivon'ny ireo masovo eto Antananarivo sy solotena avy amin'ireo masovo avy any amin'ny faritra moa no nifandrimina tamin'ity fambolekazo ity. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir qu'il y a une prise de conscience quand même à Madagascar des dégâts qui ont été occasionnés sur les forêts, puisque la déforestation est quand même dramatique. Et d'une façon plus générale, les Malgaches ont pris conscience de ces problèmes. Les problèmes de la forêt c'est une réserve de carbone importante. Et la prise de conscience, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors la BFV et son personnel apporteront leur contribution au maximum. Je crois que vous avez une belle démonstration aujourd'hui, ce qui prouve aussi l'esprit de solidarité des équipes. Ranambaran'Andriamatoa Jean-Philippe Ekilbeck, filotale général ny banque BFV SG, mandray anjara feno amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny banky. Atao anatin'ny 12 taona araka izany dia nanatanteraka hetsika fambolekazo tahaka izao ny piasa eo anivon'ity banky ity ary tombanany eo amin'ny 20 hektara ny rehefa mivelaran-tany efa nanaovan'ity banky ity izay asa fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay ka tany amin'ny fariparitra misy ny Apangabe iny nanatanterana izany. Nambarany fa efa miamatsapa tena ny malagasy amin'ny tokony andraisany andraikitra manoloana ny fahasimbany ala eto Madagasikara. Misy moa ny olona karamainy BFV SG manatanteraka ny fanaramaso sy fikojakojana ireo azo novolena ary miara-miasa feno amin'ny ponina ifotsiny ankoa izy ireo amin'izany. Marina fa akoatra ny fambolekazo dia maro ireo fandraisana andraikitra ny piasan'ny banky BFV SG amin'ny maha entreprise citoyenne azy toy ny fanomezana raha mamaim-poana ohatra.